ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv, vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Fiakarana miopampana amin'ny vidin-jiro no miatra amin'ny orinasa maro amin'izao fotoana. Tamina fakturana orinasa azon'ny mpanao gazety, mahatratra 800 ny fiakarany vidin'ny première sy ny deuxième tranche ny vidin-jiro ho an'ity faktura tonga volana aogositra ity, raha ny ohanina ny faktura teo aloha. Nanaitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hanovany ireo paikady mahakasika ny fitantanana ny firenena. Indrindra lafo ny fampitam-baovao ny teo anivon'ny KMF Knoera ny fanambarana nataony. Zary lasa fialana bala ny fepetra sy ny fanazavana entin'ny fanjakana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana, raha ny fanazavana. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsinja ara-pahefana eto Madagasikara noho ny tsy fampiny finiavana ara-politika Win Paitoekarena. Makatahaka ny fitsinja ara-pahefana entin'ireo manam-pahaizana ao La Frantsa isika. I La Frantsa izay tara amin'ny resaka fitsinja ara-pahefana raha hohanina amin'ny firenen-kafa ao Eropa. Miaina amin'ny zava-misy izay ahitana volana pinany ao an-tokantrano ny ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana noho ny tsy fisiany asa. Samy manana ny paikady napetraka ahafana manampy azy ireo tsy hirona amin'ny fandraisana zava-mahadomelona ny isa bokotany. Maresaka iraisan'ny pirenena ny Frantsa. Misy 5 ireo namony ainy tao Corse noho ny fandalovany andro ratsy. Mitoetra any an-toerana amin'izao fotoana ny fampitandremana amin'ny loko volomboasary, fepetrany raiso ny tompon'andraikitra ny fametrahana ny amena noho ny loza voajanahary. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amvalora finaritra tomboko lasy tomboko vavy tonga soindray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Atena ny arahaba ary ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Trano dia makasika ny vidanga ny vidin-jiro no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Fiakarana miopapana amin'ny vidin-jiro no miatra amin'ny orinasa maro amin'izao fotoana izao. Tamina fakturana orinasa azo ny mpanao gazety, mahatratra 800 ny fiakarany première sy ny deuxième tranche ny vidin-jiro ho an'ity faktura tonga volana aogositra ity. Raha ny ohanina ny faktura teo aloha niakatra 80 ny prime fixe ny jirama manainy ho avy ny fandrarana eto Madagasikara mahalony io ireo tompona orinasa mianta Randrianeva. Nanaitra ireo tompona orinasa ny fandraisana faktura tamin'ity volana aogositra ity. Raha toka nambarany teo anivony jirama fa irotsona tsikelikely ny fampiarana ny tarifo optima ho an'ireo orinasa lehibe. Efa miopapana ny fiakarany vidin-jiro voalohany hita tamin'ny faktura tonga volana aogositra ity ho an'ireo orinasa nanatotosana fanadihadiana. Eto ohatra, ho an'ny orinasa iray ity izay nisafidy ny tsy anio ny momba ny orinasany, tahaka izao ny faktura ny tonga ny volana Jolay 2024 lasa teo. 700 ariary ny sarany première tranche sy ny deuxième tranche ny fandaniana, 7,204 kWh ny laniny tao anatin'indray volana, izany hoe ny volana Jona, 47 ariary ny prix unitaire ny prime fixe ny jirama. Ambony lavitra noho io anefa ny vidin-jiro tamin'izao faktura tonga volana aogositra izao. Niakatra 800 noho ny teo aloha ny vidin'ny première tranche sy ny deuxième tranche. Izany hoe raha toka 7,300 ariary isaky ny kilowattheure ny sarany première tranche sy ny deuxième tranche tamin'ny faktura tonga ny volana Jolay teo, niakatra ary lasa 800 ariary isaky ny kilowattheure zany.
Ankoatra izay, nahitana fiakarana mipampana ihany koa ny prime fixe an-jirama. Raha 770 ariary araka ny voalaza teo ny sarin'izany ny prix unitaire tamin'ny faktura tonga ny volana Jolay. Lasa 27,7 ariary tamin'izao faktura tonga ny volana Aogositra izao. Fiakarana izay tonga hatramin'ny 20 isanjato. Manoloana io fiakarana goavan'io, na ny ena ho 5,7 aza ny kilowattheure-ny fandaniana tamin'ity faktura farany ity, raha toka 7,7 kilowattheure izany teo aloha, betsaka ny elanelam-bidy tamin'ny faktura rotonta ireto. Ho an'ny volana Jolay, ny totaly mahery ny R1,4 ariary ny vidin-jiro naloha. Tamin'ity tonga volana Aogositra ity kosa, niakatra lasa mahery ny R5,3 ariary ny vidin-jiro milefaina. Elanelany izay mahatratra mahery ny R3,9 ariary tao anatin'indray volana. Manay manoloana izao fiakarana miatra ho an'ny orinasa voakasika izao ireo mpandraharaha. Fanohitra amin'ny fanohanana ny sehatra tsy miankina hiala amin'ny krizy ara-toe-karena sy ny firosoana amin'ny relance économique, ny zava-misy amin'izao raha ny fanehoan-kevitry ny mpandraharahana an-taniana. Amin'izao fotoana izao, fanahina mikasika ny ho fiantraika ny fiakaran'ny vidin-jiro no iainan'ireo tompony orinasa maro izay anatin'ny fiandrasana amin'ny fahatongavan'ny faktura. Tsaroa fa tsika moa zao mbola ao anatin'le fotoana hoe vita ny aorinan'ny krizy sanitaire zany tsika amin'izao fotoana izao, ary tadidio tsara fa eo amin'ny resaka ara-toe-karena dia tena nidina daholo ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Vao me moa zany miampy ny fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena sy ny rehetrarehetra dia miampy koa tiany ny jirama. Aleo tsorina fa miezaky ny miaina au jour le jour ny orinasa amin'izao fotoana izao efa hatramin'ny reny crise sanitaire reny moa rehefa miteny fanjakana hoe amin'ny ray mikatona dia mikatona amin'ny ray, amin'ny 10 mikatona dia mikatona amin'ny 10. Dia miampy indray zao tia ny resaka jirama. Izay zavatra izay aleo dia tsorina aminareo fa mitantaina foana. Ny antenako manokana hoe fa hitako ny zavatra satria zaho anatin'ny fikambanan'ny mpahandro sakafo sy ny efitra mifandrimba iny efa mifampiresahana etin'ely izy mavesatra ho anay le zavatra. 8 ao rehefa tonga ny facture, atsarovina efa maro aminay koa ny mbola tratran'le fandaminana facture foana ny amin'ny jirama amin'le tsy vita mandoa an'le teo aloha. Dia mbola ho avy koa moa zany ity vaovao dia vitantsika eo. Tsy mahafa-pohatra eto ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana ho an'ny sehatra tsy miankina raha ny fanazavana. Tsika nesa manao izay avelona azy daholo fotsiny, ina moa ny tena fanampiana ataon'ny fanjakana. Zareo any amin'ny nandresaka famatsim-bola fotsiny ara hoe mba mitady an'le famatsim-bola any amin'ny banque dia natsorina aminareo fa mbola parcours de combattant zavatra io ary tsy natao an'ny faible izy ny vazaza dia mila miketrika foana zany ianao ahoana ny fomba ataontsika mba afa hitantanana an'le orinasa. Ny orinasa tatanaky ity moa tsaroa fa atao hoe efa politaona zany efa nisin'le orinasa nandalo zay zany atao hoe crise na 1991, 2002, 2009 nandalovana teto zany crise zany fa ty crise ity tena mazana ty crise 2022 ty satria maha sanitaire anazy sady international any ndretrarehetra hatrany ivelany zany voan'le crise daholo. Fa raha ny fanjakana aloha manao zay hoafankogny zareo fa zareo koa raha ny fijeriko anazy ohatran'ny tsy manana tsy eo loatra le politika fa tena manao asa vonjy tavanandro foana fotsiny. Raha iverenana nambarany teo anivon'ny jirama mikasika ny fampiakarana ny vidin-jiro, mbola santatry ny fampiakarana ihany izao fampiakarana ho an'ny fandaniana ny volana Jolay izao. Itomby isam-bolana io fampiakarana io ary hatra manomboka ny volana Janoary 2024 ny fampiakarana tena izy izay tsy mbola voafaritra mazava hatreto hoe hiakatra firy isanjato amin'ny vidiny herinaratra ankehitriny. Avalitsika eo ny mahakasika izay vidin-jiro izay fa mahakasika ny fiainan'ny pirenena kosa indray dia nanaitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hanovany ireo paikady mahakasika ny fitantanana ny firenena indrindra lafin'ny fampitam-baovao ny teo anivon'ny KMF Knoe. Fanabeazana olo-pirenena atao anatiny fanambarana izay nataon'izy ireo zara-lasa fialana bala ny fepetra sy ny fanazavana entin'ny fanjakana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana hoy ny filohan'ity fiarahamonim-pirenena ity Henri Florian. Isan'ny iraka iantsiroany KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny eto amintsika. Manoloana io namoaka fanambarana izy ireo mahakasika ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny mahakasika ny fitsinjarana ny solika. Tokony manova fomba fiasa ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fahafehezana ny fitantanana ny firenena raha ny fanazavana. Izay ary io zavatra io zany tsy ka isolé
tsy ny resaka carburant iny ihany zany fa matetika efa fanao misy zavatra anankiray efa mitranga le izy zay vao mitondra fanazavana nefa le fanazavana tsy mirepare akory an'ilay fahavoazana anazy n'olo-pirenena zay zany mahatonga ny KMF koa fanabeazana olo-pirenena ny teny hoe manomboka zao ry gouvernemanta mba asehoy ny fahafehinareo ny zavamisy ka izay fahafehezana filazana mialohany vahoaka ny zavamisy etra ka nahatonga lena metra-panotonina hoe ina marina ke ny zavamisy eto amin'ny firenena mba ambarao ho fantatry ny olo-pirenena ary zarao ny andraikitra inona ny ataon'ny gouvernemanta inona ny andrasana amin'ny mpanohitra inona ny andrasana amin'ny olo-pirenena satria firenena raha manana Madagasikara mba samy andray anjarany amin'izany tsika. Ny antson'ny mpanao politika ny amin'ny tsy tokony hanaovana fitaovana politika ny vahoaka ihany koa ny teo anivony ny KMF Konoe. Somary manaitra ny ampo ihany ake ny fanambarany banque mondiale hoe afaka 10 taona maromaro mba tsy lazana 70-80 taona vitovy amin'ny Rwanda isika nefa isika firenena malagasy manana mahizy atsika ary eo anatrehan'izay ihany koa zany amin'izao fahasahiranana mahazo ny firenena zao no entsoan'ny KMF Konoe zay ny teboka manaraka entsoan'ny KMF Konoe ny mpanao politika malagasy zay tsy miteny hoe mpanohitra na eo amin'ny fitondrana fa ny mpanao politika malagasy mba hampiseho fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fitadiavana vahaolana fanehoana vahaolana fa tsy hoe anararoatra n'izao zavamisy fahalemeny malagasy zao dia anambolena korotana indray ho an'ny tombotsoany ny antokony na ho tombotsoany manokana tsy ahitantsika vokatsoa izany. Farany tokony haneho hevitra ihany koa ny manam-pahaizana malagasy rehetra manoloana ny olana mianjady amin'ny firenentsika raha ny fanazavana hatrany. Fa mahakasika izay fitantanan-draharam-panjakana izay hatrany dia maro ny lesoka hita amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana tao anatin'ny efa-taona farany. Hoy ny firaisan-monim-pirenena tamin'ity androany ity, tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ihany koa ny fampiasana ny volam-panjakana eto Madagasikara, hoy ny mpisehatra sy ny mpanara-masony momba izay onona saina. 17 amin'ny 100 no noty azon'ny Madagasikara amin'ny fangararany fitantanam-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay mametraka antsika eo amin'ny laharana fahenina amby 70 amin'ny firenena 20 izany hoe isan'ireo tsy ampy fampitam-baovao ho an'ny vahoaka eo amin'izay fitantanam-bolam-panjakana izay vokatrio tsy mamaly ny filana ny fampiasam-bola ary tsy miteraka fampandrosoana. Teti-bola eo anivon'ny ministera ny rano ny fahadiovana sy ny fitiovana raha ny loi de règlement ny 7/2024 dia hita fa 150 isan-jato ny teti-bola voatokana ho an'izay sehatra na ministera ny rano ny fahadiovana sy ny fitiovana izay ihany no nampiasaina sy ny lanina tamin'io taona io rehefa nivoaka ohatra n'izany zao ny tatitra enim-bolana izay natao navoavoaka ny ministerany toe-karena sy ny vola vao tamin'ity herinandro ity ny investissement interne sy ny investissement externe na ny fampiasam-bola anatiny sy ivelany dia mbola aotra faingo isan-jato ihany no lany sy nampiasaina amin'ilay teti-bola izay voafaritra amin'ity taona 2024 ity. Dia hitantsika amin'izay fa mbola mety hitranga indray izany ho an'ity taona 2024 ity hoe tsy hiasa araka ny tokony izy tsy olany ny teti-bola izay voatokana ho an'io ministera io nefa ny filana momba n'ilay sehatra ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana dia mbola be dia be ny anivon'ny faritra sy ny anivon'ny komina isan-karazany. Ahitana taratra tsy fahatombanana eo amin'ny teti-bolam-panjakana io ihany koa ny fomba fampiasana azy hifanaraka amin'ny zavamisy hoy ny fikambanana iraisampirenena international budget partnership. Ny farana androany rehefa naharitra 5 andro ny fampiofanana ireo firaisan-monim-pirenena amin'ny fomba fijerena ny teti-bolam-panjakana, ny fanaovana ady sisika amin'ny fahefana-panatanteraka ary ny fenitra amin'ny fepitona ilaina amin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana mialoha ny andaniana azy. Ny arana tamin'ny IBD no toana ny vondrona Europeanina. Ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa momba ny fitantanan-draharam-panjakana izay hatrany fa mahakasika ny fitsinjaram-pahefana kosa indray dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara no tsy fampiny finiavana ara-politika hoy ny mpaitoe-karena Serge Zafimahova Etsankilany makatahaka ny fitsinjaram-pahefana entin'ireo manam-pahaizana ao Lafrantsa ihany koa isika kanefa tara indrindra miresaka fitsinjaram-pahefana i Lafrantsa raha oharina amin'ireo firenen-kafa ao Eropa ny fanazavany Mirana Clara. Ankoatrany tsy fifehezana ny mahakasika ny atao hoe fitsinjaram-pahefana, misy ihany koa ireo manao fanahinina tsy ampadeha izany araka ny tokony ho izy, azona tombotso manokana hoy Serge Zafimahova. Tsy misy le volonté politique, tsy ampy ny volonté politique, fa be dia be ny miresaka an'le décentralisation fa vitsy koa mafehan'le architecture technique an'le décentralisation.
zay ny tena olana lehibeny hoe io décentralisation io tsy hoe tenenina fotsiny ao ny sasa miresaka fédéralisme ao ny sasa miresaka an'izao ao ny sasa miresaka an'izao fa le izy rehefa miteny ianao hoe ameo atsipriany ary le stratégie tondranareo azy eo zareo mibaretaka le izy manko mila manana fahefana le faritra mila manana fahefana le faritra ketsiky zany fa ahoana nitondrana azy ka le zay zany no ezahana ankehitriny hoe velabelarina ty amin'ny vahoaka ahafahan'ny olona mahafantatra hoe hoaiza le décentralisation etsy ankilany ala tahaka ny fampianana ny fitsinjaram-pahefana teto Madagasikara ka tokony apetraka ny fitsinjaram-pahefana malagasy isiny tena fampandrosoana raha ny fanazavana raha zay manokana décentralisation gasy mihitsy ny everanay azy ohatra zao ho anay de hoe raha miaingava ty amin'ny fotony de misy ny dina bokon'olona rehefa avy eo ao am'le niveau communal misy ny dina piraisana sy dina mpivondronana au niveau amin'ny faritra misy ny dina amin'ny faritra de au niveau amin'ny firenena dina pirenena tsy aivina ny taona 70 no nanamarika ny firosoan'i Madagasikara tamin'ny fitsinjaram-pahefana izay nametraka rafitra mazava samihafa androany nanantanteraka famelabelara-kevitra tao amin'ny la résidence voarina valona ny Jomakely mahakasika ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny akademia populaire ny Paitoekarena Serge Zafimahova. Fiomanana amin'ny fifidianana ho tontosaina eto amin'ny tany sy ny firenena kosa indray dia olona manodidina ny 3 tapitrisa no tsy maintsy ampidirina anaty listim-pifidianana. Hoy ny teo anivo ny CNI izay namarana ny fionana an-databatra boribory tao Mahajanga omaly. Tsy maintsy rosoana araka ny tety andro napetraka ihany koa ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy raha ny fanazavana trany Gaëtan Andriatsilavo. Araka ny fanavaozana farany ny listim-pifidianana izay nataony 1.24 sy ny 2.24 natratra 5 alina sy 7 hetsy sy 10 tapitrisa no isan'ny mpifidy voasoratra ao anaty lisitra. Vinavina ny apiditra anaty lisitra ny antsasaky ny mponina hoy ny eo anivon'ny CNI, izany hoe mpifidy manodidina ny 3 tapitrisa no ezana ampidirina anaty listim-pifidianana. no tokony isan'ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy amin'izao fotoana izao. Dika zany fa misy lelanelana sahabo eo amin'ny 3 tapitrisa tsy mbola tafiditra tamin'ny fanavaozana isa-taona izay nataontsika fahavalo teo. Ankoatra ny fijerena sy ny fanatarana ny lalàna mifehy ny fifidianana, anomboka ny voalohan'ny volana Oktobra ho avy izao ary farana ny fahafolon'ny volana Jona 13 ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy, tanjona ny sitrany rehetra ny zony. Midika zany fa ankoatra ny resaka lalàna izay voalaza teo dia ilaina koa ny anaovana tia fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ity. Ny antony dia mba tsy misy olom-pirenena na lany na vady ka overa zo satria zo no tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ka overa zo ka mba ho tafiditra ao anatin' zany lisitra ny mpifidy zany rehefa tao dia fanavaozana tanteraka izay tosaisika tao. Mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana manatratra ny tanjona hoy ny eo anivon'ny CNI raha namarana ny fokoanan-doha-paritra atao Mahajanga. Nandray anjara tamin'izany ireo mpikatroka politika maro, fiarahamonim-pirenena, olobe sy ray aman-dreny ara-drazana ao an-toerana. Nisy ihany koa fanampin'izay ny fanavaozana paikatom-pirenena momba ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena manodidina ny fifidianana. Lafomba vao hafa kosa indray dia mitohatra ny fifandroritana eo amin'ny tale général sy ny syndicat ny mpiasan'ny APMF amin'izao fotoana izao. Maro araka izany ny fanatsarana mila petraka eo anivony ity sampandraraha iray ity. Araka ny voatra nandritra ny fivoriany ny solitena ny syndicat ny APMF avy any amin'ny faritra tamin'ity androany ity. Teo ihany koa ny mahakasika ny raharaha AIS na ny système automatique d'identification sy ny fanomezana. Ireo seranantsambo ny sehatra tsy miankina ny ela Ranevson. Mienjandro ny tady eo amin'ny tale général sy ny syndicat ny mpiasan'ny APMF manoloana ny olana eo anivon'ny APMF amin'izao fotoana. Hiakatra amin'ny dingana ambony kokoa ny syndicat ny mpiasan'ny APMF afaka 3 herinandro raha toa ka tsy jerena ny olana sy manala ny tale général amperinasa ny fanjakana araka ny fiafenkevitra nivoaka nandritra ny fivoriany ny solitena ny syndicat avy any amin'ny faritra Androany. Syndicat dia ho an'ny mpiasa rehetrarehetra. Ka nisy ny atao hoe PGA
mode de gestion ny résolution tao zany a nandritriny teloana zay nivorina izay a de ho atao ny révision an'io texte io satria misy loi 2003 025 any a misy décret 2004 699 ho amandena zany izy io ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny satria sy maharaka ny vanim-potoana misy sy misy tombosoa koa ho an'ny fanjakana malagasy a na ny vahoaka malagasy mihitsiny fa manome vagna kosa ny privé ary zay no nahatonga le fitakiana hoe hoentinao amisizy ty andriamo totalie généraly fa ny sara aminao miala zay le fitakiana ny fanisorana andriamo totalie généraly. Maro ny fanatsarana mila petraka eo anivon'ny APMF takiny ireo pièces toy ny fomba fitantanana izay efa tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainana ankehitriny. Teo ihany koa ny fananganana ny gorge manokana ho an'ireo pièces-ny APMF ahafahana miady ho an'ny fitantanana ny APMF. Notsindrin'ny syndicat manokana ny mahakasika ny rara AIS sy ny vola 5 tapitrisa $. Mba hampazava tsara ny resaka mba sy isiana resaka laingalainga satria zay my problème amin'ny fitantanana nyty tany ty a misy olona ambony apetraka mamandalotra ny mpitondra misy ny dossier amiketo reto izy reto ny protocole ny fanaovana tam'izany mikasika ny aferana 25 millions no ataonay syndicat angamba de fiangaviana fitondram-panjakana maefa mba hanadiady ny mikasika an'ireo hitanareo io mody lazaina fa don le io 25 millions de dollars io sa zany tsy mahay maky. Toy izao ny fanazavana nentin'ny tale généraly ny APMF raha nanontaniana mahakasika ny rara AIS sy ny fanomezana ny tsy miankina ny serana tsambo. Ny fiara-miasa kosa amin'ny Britannika izay mahakasika 800 balises dia mbola 45 balises aloha zao ny déployé fa ny ambony mbola tsy tonga eto Madagasikara. Izy ireo de fanomezana avy amin'ny gouvernement britannika amin'ny alalan'ny tetikasa misy TU izay financen'ny agence spatiale britannique. Ny tsisy mihitsy zany ny resaka hoe vola aloha mandritra ny projet fa kosa raha miintéressé ny fanjakana malagasy zany ny anoy ny ataoko hoe mahazo an'ilay information satellitaire dia misy ny vola aloha annuellement à hauteur de 57 600 $, fa tsy 25 millions de dollars. Faharoa ndray moa zany de le hoe makasika ny resaka PGA. Iny koa de fanazavaiko hoe amin'izao fotoana zao zany ny APMF mbola mifantoka bebe kokoa amin'ny famaranana n'ilay antsoina hoe schéma directeur national de développement portuaire, zany hoe aty amin'ny lafiny infrastructure aloha ny tena ifatohana zao. Ny momba ny fitantanana ny seranatsambo dia diniana any aoriny. Akoatra izay mitaky ny fanalana ny tare généraly eo amin'ny toerana ireo mpikambana eo anivon'ny syndicat ary andray fepetra izy ireo fa raha toa ka tsy avoavaha ao anatin'ny 3 herinandro ny fangatahana izy ireo. Mbola tantara mitoeraka zany ny eo anivon'ny APMF fa mahakasiky ny olana tale généraly sy ny syndicat iny fa manoloana ny savorivory eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana izao ihany koa dia naneo ny heviny ireo mpitondra fivavahana avy amin'ny fiangonana Zandriny tamin'ity androany ity ny fiainana ara-panahinipiny no efa voadona manoloana ny tranga eo anivon'ny fiangonana amin'izao fotoana afaka miditra ny tsehatra ny fanjakana iarovany mpindro rehefa tsy mahita vahaolana ny fiangonana ny faneho-kevitra atrany Nela Ranevson. Olana ara-panano antony mahatonga ny korotana eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana hoy ny mpitandrina mivavaka amin'ny fiangonana Zandriny. Namora marina dia tsy rafitra no mitondra azy, tsy statut.
fa ara-panahy mihitsy ka rehefa somary nisy fototra ara-panahy kely tokony narenina nandritry ny taona maro ny fijeriko azy ny fiangonana rehetra fa tsy miresaka fiangonana ray ahy fa raha vo amin'ny ara-panahy zany no tsy mitombona tsara raha vo tsy ny baiboly no fototra dia tsy maintsy mifarana amina olana ny fiangonana satria ny antony a ny fiangonana tsy fikambanana tsotra fa tena fikambanana ara-panahy mihitsy dia tena olana ara-baiboly mihitsy reny ao amina lafiny ara-panahy ny olan'ny fiangonana mahatonga fiangonana mikorotana. Tsy misy fiangonana tsy misy olana hoy ireo mpitandrina izay nanaovana faniadiadiana saingy misy vahaolana izany hirany valiteny voaray. Amin'ny toetra raha ankehitriny eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy tokony hiditra ny fanjakana ka anolotra vahaolana maharitra. Raha hoe resaka fikasihan-tahana kosa aloha everiko fa somary efa lasa lavitra. Ny hoe fikasihan-tahana sy ny hoe raha misy koronta anaty fiangonana dia tonga hatrany amin'ny hoe mifampitory any fitsarana sy ny tahaka izany satria Paoly apôstôly dia nampianatra mihitsy hoe tsy misy olo-kendry tsony ve eo aminareo no dia manaiko tsara izao tontolo izao ianareo. Zany zany zavatra efa mamenatra eo anivon'ny fiangonana. Kanefa raha sanatrika mitrango hoe dia tokony miezaka hoe ahoana ny amahana azy. Vita ny fiangonana ilay izy a, eo ny fanjakana ary zay ny anisan'ny raison d'existence amin'ny fanjakana e. Satria na fanjakana azy nge mahana police de culte 6217 nge milaza an'izany hoe rehefa miregira mikasika ny lalàna e. Dia manana izy ny fanjakana nge afaka maniraka na dia ny fivoriam-bavaka reny ary afaka andrano fanjakana police de culte mijery hoe inona ny tena ataony reto olo reto ka rehefa tsy voavan'le fiangonana kosa ilay izy moa zay ny fiangonana tokony hampianatra ny olona rehetra izy ary tsy mahavan'le olana ara-dalàna angamba raha miditra ny fanjakana. Isy ny fitoriana filazantsara izay hiarahan'ny fiangonana zandrany ka ho avy eto Madagasikara anao fitetezam-paritra ny evangelista Dagawi World Mill ka isan'ny hotsidia ny Antoamasina, Moramanga ary Brickaville. Fa ifantoka betsaka amin'ny toetra raha-pirenena sy ny fanomanana ny fividianana ny ady hevitra sy ny fanehoan-kevitra ao anatiny fandarana ankitso-po anio alina ao arian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Hovahiny ny fandarana amin'izany ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana retonina Julin sy ara-fanomezan-tsoa Rochelle izay mpitarika ny vovonana RMDM andeha aratsika ary ny ampahin'izay. Za tsy mino hoe tsy tsapan'le izy namana Florian. Ary matoky fa na ny mpanaraka nyty fandarana ty natsokatrano any dia mahatsapa fa au courant la situation misy ny fitondram-panjakana satria ny antony dia zao rehefa mahatsapa zavatra anankiray ianao ka tsapan'ny olona ivelany koa hoe au courant le zavatra anao dia lasa micréer diversion. Zay mahatonga ny diversion be dia be hitatsika amina tambazotra serasera. Voatsela zao io resaka étiquette zavatra nisy le izy fa zany ve no lahara-pahamena eto amin'ny tany sy ny firenena. Voatsela nge nisy volamena 73 kilo aiza iny amin'izao fotoana zao ny traçabilité niny. Ity resaka étiquette manana fa mise en jeu ny ain'ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany. Zava-dehibe zany azosika idiana landalina kokoa fa nisy problème teo aloha zany zay ataontsika hoe zava-dehibe ihany koa amin'ny fiainam-pirenena satria azadiny fa are-pirenena ny zavatra resantsika eto raha misy matsy ny débat za zao mahita ny fahita lavitra hafa misy débat politika any dia mipanohitra sy ny retsarehetra no mpanohitra dia misy olona misy inona na mpomba fitondrana manaonao foana na mpanohitra miteniteny foana dia tsy hita zay zavatra mivoaka. Za zao mahita eto miteny ny fiambonana tena mijoro amin'ny mahasantrista azy izy. Za raha mijoro eto mijoro ary fanjakana amin'ny fahamarinana ataon'ny fanjakana fa za kosa mametraka hoe tsy mety ty zavatra ty aizy reto zavatra reto aizy reto zavatra reto dia androany ahy zany tsy mamerina tsony fa mba faly ay misy fiombonana centriste miteny izay zavatra zay ao bivony tsy mombany ato tsy mombany aroa ka amiko dia tsotra be andao zay zavatra aso sy atsara anty fireneny ty zava-marina ke dia teneniko aminao hoe matoa filoha-pireneny zany no miteny hoe tsy vitatsika io ary
tsy andeha amin'io zavatra io raha mbola korotana natao dia inona zava-misy atao inona mikolotsain'le malagasy dia izay ihany koa no entintsika miara-miala sasatra anaty adoka fo vetivety ny mahakasika ny tanora sy ny tsy fisian'ny asa io ihany koa ny mahakasika ny vehivavy sy ny fandraharana rehefa avy eo no hoana raha tsika izay. Tes chaînes malgaches préférées, tes actualités, tes divertissements, tes musiques, tout sur ton smartphone, en direct ou même en différé. Maintenant c'est possible avec Telma TV, où tu veux, quand tu veux. Le futur est dans ta poche et tes chaînes préférées sur ton smartphone. Tape vite le dièse 111 étoile 6 dièse et inscris-toi sur Telma TV. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 jam tel sy roa arivo. Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès des points de vente Canal+. Avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy ny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidiany ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any amin'ny magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Mamerina ny arabatra ny tombokilasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia miaina amin'ny zava-misy izay ahitana vola anampinany ao an-tokantrano ny ankamaroan'ny tanora amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny asa samy manana ny paikady napetrany sy ahafahana manampy azy ireo. Tsy rona amin'ny fisotroana sy ny fandraisana zava-mahadomelina ny fokotany sy nanaovana fanadiadiana gaeton Andriatsilavo. Raha ny vokatry ny fanadiadiana nataon'ny Instat misehatra amin'ny fambolena sy ny varotra ary ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ny ankamaroan'ireo ankizy sy tanora monina any ambanivohitra. Raha ny antotanisa navoaka ny OIT ny taona 2020 miasa misehatra tsy ara-dalàna avokoa ny 70% ny tanora malagasy, indrindra ny tanora andrenivohitra ary ny vehivavy no betsaka amin'izany. Miasa amin'ny fianakaviana avokoa ny 10% ny tanora ary tsy misy afa-tsy 400 ny tanora no miasa amin'ny sehatra ara-dalàna. Antony voalohany mahatonga izany raha nitatitra navoaka ny Instat ny tsy fahafahana miditra an-tsekoly sy ny tsy fisinina ka manosika ny tanora hitady vola ahafahana manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fiainana andavanandro. Ialana amin'ireo tanora mirenireny
tsy anasaka mety voasarika amin'ny filan-dratsy samy manana paikadina petraka ny fokotany tsirairay avy eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny fokotany be horirika ankady tapaka ohatra, navondrona anaty fikambanana izay vonina hitraka amin'ny fiainana ka nomena asa amin'ny alalan'ny fiambenana parking. Miditra ao anatina club ary zareo clubana fanaovana fanatanjahantena dia ny fokotany zany niezaka ohatra ny hoe manao parking mba zava-ditro zany zany mba atao asan'ireo tanora ireo mba tsy hahatonga anazy andeha amin'ny resaka délinquance zany ohatra ny hoe fokafoka zavatra sotra zany dia taizaina amin'ny alalan'ny resaka fanatanjahantena zany ilay ankizy dia amena asa tandrifen'izay. Misy fiatraikany mihitsy raha tsy anasa ilay ankizy zany dia misy fiatraikany satria lasa manaonao foana, lasa mifoka zavatra mahadomelina rehefa tsy anasa, mangalatra eny amin'ny fiarahamonina, manao alaboky eny amin'ny fiarahamonina zany raha ohatra tsy anasa. Ho an'ny fokotany Akazomanga Avaratra Andraharo, ny fitaomana briky sy ny fitarihana sarety no irona ny 500 ny tanora izay tsy voaray amin'ny orinasa. Manaiky hoe misy orinasa be da be ty aminay kanefa ny orinasa voafetra ihany fampiasaina fa ny ankizy dia merda mitaotona briky, taritarika sarety mba hahafahany manambola mba tsy hanaovany asa maloto zany ao anaty amin'izay. Raha vao ambony be ny tany tsy fananana asa eto niveau fokotany dia lasa tsy maintsy mivoana ny ankizy satria tafy izy dia hitovy amin'ny namany izy dia normal be zany lasa mivoana manita-tsaina amin'ny zavatra ratsy. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ny tanora miditra amin'ny asa ara-dalàna ny tsy fahafahana mamaly ny takin'ny orinasa. Tafiditra anatin'izany ny faripahaizana sy ny traikefa. Fa isidina vetivety any Toliara isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Natao tany an-toerana omaly ny fandraisan'ireo mpampianatra non fonctionnaire na UNF ho mpiasa-panjakana eo anivon'ny Cisco Toliara faharoa ao amin'ny Draine Atsimo andrefana misy ireo mahatsiaro tena ho voailika anatin'izay ka miantso ny tompon'andraikitra voakasika kolo Toliara. Mpampianatra Framma misa 7 no voaray ho mpiasa-panjakana eo anivon'ny Cisco ny Toliara faharoa ao anatin'ny Draine Atsimo andrefana. Mangarahara tanteraka ny fomba nanatanterahana ny fandraisana ireto mpampianatra ireto raha nambara ny tompon'andraikitra. Ampahibe maso ary afaka naneho hevitra sy nitondra fanamariana ihany koa ny rehetra nandritra ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireto mpampianatra Framma na ny enseignant non fonctionnaire izay natremin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ireo 167 ireo dia nozarazaraina ao amin'ny niveau efatra, niveau préscolaire, ny primaire, ny collège ary ny lycée. Tsy vitan'izay ihany fa mbola nanana anjarany koa ireo antsoina hoe betaona raha ny tena izy ao anatin'ny statut général ny fonctionnaire dia ny olona 7 taona ka hatramin'ny 5 taona no raisina mpiasa-panjakana. Fa noho ny fijerevana fa efa ela ihany ny asan'ireo olombelona reo tao dia nitsikiany vintana dia mba nandraisana mpiasa-panjakana betaona isaky ny niveau tenenina teo. Manoloana ny fepetrapetraky ny ministera amin'ny famerana ny fetrataona azo raisina nefa dia mahatsiaro voailika ireo be antitra sasany izay tsy voaray mihitsy hatramin'izay. Raha natao ny recrutement tamin'ny CT mivagy, UT mivagy tamin'ny tao lasa nenkena ny jugement na voaray soamantsara ary nahazo fizarana contrat regny namanay regny. Nareo mbola plisager zay mbo tsy mahazo recrutement tsy maty antoka dia manava jugement ny dodododo zahay nandany hanagna nanao jugement eo. Vita soamantsara le jugement anay raha miresaky nany zao. Avy ny fotoa fanava recrutement toy androany le 17 misy koa fa nampahakevitsy hoe tsy mahazo tsy voaray ireo manao jugement reo. Ka atao akory zany zahay nanikitoa dia janomaly nampianaranay recruteva zahay fa ela nampianatsy tsy recruteva voakaikegny tiagnarako nefa ho tsy nitafanjosy fa tsy nenkeny zao jugement zao nefa nareo nametsaky fa lalàna bakangy hoe mahazo manao jugement
ato amin'izay rozy mametsa koa hoe tsy azo raisa ireo zizomary io. Maneho ny alahelo sy manao antsoava amin'ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra maefa izy ireo hijery akaiky sy hitondra vahaolana manoloana ny olana iainan'izy ireo. Misy anakay manokana zao la azavaiko atoa ambany vohitsy be agny alefa amin'ny tany misy be dahalogna agny amin'ny malaso agny ka mahatserika anay zahay reto antitsy nampamonoay agnala agny nefa tsy recruteva jusqu'hatraminaniky zao. Mampalahelo anay monsieur le président, mampalahelo anay madame le ministre, mba jereo ankaiky le zahay ka manaitra amin'ny ministère tompon'andraikitra zay mihay antoy fa rahay lay matiantoky 20 tao rahay aby io ny farafahambaniny misy 22 amby tao 23 amby tao ny asa tsy roniny tsy ventiny ka sadrona haroro. Marina fa mpampianatra be antitra ENF folo ihany no voaray ho mpiasam-panjakana tamin'ity fandraisana mpiasam-panjakana 2022 arivo ity. Fa maherin'ny 500 isanjato ny orinasa tany-behivavy eto Madagasikara amin'izao fotoana no misedra olana eo amin'ny resaka fifanarahana ara-barotra ho fanomezana torolalana azy ireo tontosandroany fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny comme Fédération Women of Business sy ny Centre d'Arbitrage CAM ny fitoeram-pitsarana sy fanaraha-maso ny fandrarana ara-barotra. Daniela Mino Arso. Olana matetipitranga eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny fifanarahana mazava, voarakitra ny tsoratra eo amin'ny mpandraharaha sy ny mpiara-miasa aminy, ary ny tsy fisian'ny lalam-barotra. Antony mahatonga ny disadisa sy ny fahatapahan'ny fifanarahana eo amin'ireo mpisehatra amin'izay tontolon'ny fandraharahana izay. Raha misy ny cas de force majeure, dia inona no atao amin'ilay izy? Dia tsara kokoa izay zavatra rehetra izay hipetraka ao amin'ny contrat mba amin'izay tsika tsy hitady hoe inona moa no tena tokony hovahana amin'ity olana ity satria raha mipetraka ao amin'ilay contrat ilay izy dia efa mazava zany ny lalana hitondrana an'ilay olana, dia mora mivaha kokoa izy amin'izay fotoana izay. Ny zavatra misy mankony sarotra be ho an'ny mpandraharaha ny mahita marché anankiray ka rehefa miady ny mpandraharaha tsy hoe miady fa misy tsy fanarahana ka hoentina any amin'ny tribunal le raharaha dia ohatra nefa miady zany dia nivokatra izay nefa mijanona le fifanarahana. Palahelo zany satria mety zavatra azo vahana moramora le izy dia lasa akasarotana any amin'ny tribunal. Androany nisy ny fanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny comme FWB sy ny CAM. Isan'ny sitraka tombotsoa amin'izany ireo vehivavy malagasy misehatra amin'ny tontolon'ny fandraharahana raha ny fanazavana. Voalohany aloha ahoana ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fifanarahana antsoratra amina olona anankiroa miara-miasa na partenaire io na mpanjifa io na zay fifanarahana rehetra zany. Inona ny antony tena mahazava-dehibe ny zavatra metrahana antsoratra? Tsika mantsy matetika miakina be amin'ny fifampatokisana nefa rehefa tafiditra anatin'izay fifanarahana dia miazakazaka mankany amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny fomba rehetra samihafa na koa mety hoe fandratra. Faharoa ny tombotsoa azon'ireo vehivavy mpandraharaha ireo dia ny fampahafantarana koa hoe inona daholo les formes alternatives araka ny resahana teo, misy ny arbitrage, misy ny médiation. Ahoana ny ametrahana an'izany anatin'ny contrat, tokony hipetraka foana izany anatin'ny contrat. Aritreretaona ny fifanarahana eo amin'ny roatonta raha ny nambalana ireo tompon'andraikitra. Tanjona ny ampivelatra ireo vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara ho manerana ny Afrika. Ny vehivavy sy ny orinasa izay fa ny orinasa sy ny tamberin'andraikitra kosa indray dia tsy ampy ny tamberin'andraikitra ataon'ireo orinasa amin'ny ponina manodidina ny toerana hiasany io tamberin'andraikitra io izay tsy voatery atao saingy manan-danja amin'ny fivoarany orinasa sy ny fiarahamonina misy azy Gaëtan Andriatsilavo. Ambany ny tahany fanomezana tamberin'andraikitra ataon'ireo orinasa amin'ny manodidina azy eto Madagasikara, indrindra taorian'ny Covid-19 sy ireo rivo-doza farany teo. Ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises izay tamberin'andraikitra sahan'ny orinasa amin'ny lafiny ara-tsosialy sy fiarovana ny tontolo iainana ary eseho amin'ny endriny maro samihafa, ohatra amin'izany ny fananganana na ny fanatsarana fotodrafitrasa ho an'ny mponina, ny fampitaovana ireo mpianatra ho fanalana fasahiranana ireo ray aman-dreny, fanomezana fiofanana ny tanora sy ny maro hafa.
Ny anankiray aloha zany raha mahalala ihany ny situation économique Madagascar amin'izao mety tsy afaka tena s'impliquer be ao anatin'ilay domaine-na action sociale zareo. Dia anankiray koa mety hoe tsy tena mahatsapa tsara an'ilay hoe vidim-piainana miakatra sy ny fahasahirana amponina ety foto mihitsy satria ety amin'ny fokontany isika izao mety tsy tena mahatsapa an'izay ny orinasa sasany dia izay mety mahatonga an'izy ireo tsy manao an'ilay asa sosialy zany hoe manampy ny mahantra ohatran'izao. Mety tsy havita hoe anafoana ny fahantrana tanteraka fa au moins zany mba hoe mihena ny fahantrana eto Madagasikara dia izay mahatonga anay manao an'ilay action sociale foana na dia mandalo ary ohatra ny Covid ny catastrophe naturelle sy ohatran'izay dia antenainay tena antenaina mihitsy hoe hitondra fiovana eo amin'ny firenena izany na dia hoe kelikely ihany arany. Androany ireo mpianatra zanaky ny mponina eo anivon'ny fokontany Behoririka ankady tapaka noho ny sitraka fanampiana avy amin'ny alalan'ny RSE. Raha tsy hivina fanapahakevitra raisy ny orinasa ampiena ny voka-dratsy mety ateraky ny asa ataony eo amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises izay tanterahan'ny orinasa an-tsitrapo. Tsy voafaritra anatin'ny lalàna ny RSE ary miankina amin'ny fahatsapahtenany ny orinasa tsirairay avy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mirona bebe kokoa amin'ny fanampiana ara-pitaovana ny mponina ny RSE. Fa ny commune Ambohimangakely sy ny commune ampanotokana mahitsy tamin'ity androany ity no nisitraka ny fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary avy amin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga afapo tamin'ny fisian'ny hetsika izay manala ny fahasahiranana ary manamaivana ny fandaniana atao amin'ny fampidirana ny mpianatra ireo ray aman-dreny rano nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Voalohany ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ny fanantanterahana ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny tao amin'ny commune Ambohimangakely. Nisy ireo ray aman-dreny niomana tamin'ny fahatongavan'ny sena toy ihany koa ireo mpandalo ary nanjifa nandritra izany. Cahier sompazy efatra paquet, deux sompazy efatra paquet dia sompazy roa paquet dia stylo folo efatra ny zanako. Na eno tamin'ny anao manjery hoe aty no azo iranana dia ny vidim-piainana koa moa efa sarosarotra dia nanenjika anakaty raha par rapport ny vidy any ivelany zany dia mbola azo iranana le eto. Samba zao zay vao naheno dia zay natonga ny azakazaka anakaty fa zay ety nipetraka dia zay vao mba naheno. Tokony hotohizana le etsika satria amin'ny mahasarotra ny fiainana dia ilain'ny zanaka malagasy le hianatra samy te hianatra ny ankizy nefa noho ny vidim-piainana dia tsy maharaka le ray aman-dreny dia ilaina le etsika ohatran'izao. Mirary aloha le izy raha jerena amin'ny hafa ty zany mirary ty vidina cahier ataonareo ty. Varotra etsy ako dia tazako le izy dia mbony apita ny jery. Tsy nanomana fa tonga dia vidy fotsiny rehefa mahita mora. Mitsinjo an'le ray aman-dreny zany le ohatr'izao e. Itoy amin'ny commune Manaritsona mihina ho an'ny rampitso ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ny hetsika sosialy ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga voandroany zao zay nanao teto commune Ambohimangakely dia fivarotana fitaovan'ny mpianatra amin'ny vidiny mirary mba ho fanampianan'ireo ray aman-dreny apiditra ny zanany hianatra dia arak'izay voateny izay hoe atao mirary le vidiny ahitanan'ireo karazana cahier ao ny grand format de champazy ny petit format ao misy karazany betsaka ny règle ny stylo ny solaitra ny trousse. Etsakilan'izay totosandroany ihany koa ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny tao amin'ny commune ampanotokana distrikina Ambohidratrimo. Misaotra ny vehivavy malagasy miara-miainga nantondra fitaovana amidy ety amin'ny faritra ampanotokana fa sady mora le izy ny tsara dia hoy izay hoe tsara fato izy makasitraka zay vidin'omby zao nalehanay tety dia nefa nahita le fitaovana reto dia vidy zay satria zay mananjanaka mianatra dia manala fahasahirananay le izy hitanareo amin'izao milahatra be eto mbola vitsy no manao ohatran'izao indrindra hoe midina aty fotony ohatran'izao mijery ny olona ny hitatsara ny olona ny vahoaka aty fotony amin'ny tohany. Misaotra ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga fa nanala fahasahirananay aman-dreny ary tamin'ny vidiny mirary no varotany zareo ny fitaovam-pianarana. Tsy ahivina ahatra roa volana ny fitetezana ireo commune tanterahin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ho famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary.
Lafomba vao hafa kosa indray dia ny 9 aogositra no andro atokany firenena mikambana ho andro iraisany pirenena ho an'ny fanampiana ny mahaolona na ny journée mondiale de l'aide humanitaire ho fankalazana izay nisy ny fampiratiana sary ho an'ny rehetra natao teo amin'ny Institut Français de Madagascar tetsy Analakely tamin'ity androany ity. Nampiseho ny asa soa vitany tamin'ny alalan'ny fampiratiana sary, maneho ireo hetsika ny zava-bitany nandritra ny taona 2024 sy 2025 manoloana ny vokatry ny haitany, ny rivo-doza, ny tondra-drano, ny fihotsahan'ny tany, ny Covid-19 ary koa ny fiantraikan'izany tamin'ny mponina ny BNGRC na ny biro misahana amin'ny fitantanana ny loza sy ny tadian-doza. Nasongadina tamin'izany ihany koa ny fiarah-miasa tamin'ireo firenena mikambana sy ireo mpiara-miombona antoka. Tena nafonja ireto dia ilay tondra-drano, ilay cyclone dia 650 000 eo ny totalin'ny fitambarany isan'ny traboiny. Izay no nandray ilay fanampiana ao anatin'ilay voalaza ilay rehetra fandimony teo ny fitambarany olona. Raha zay zao izy raha ohatra ka hoe ny tondra-drano. Zany hoe tratran'ny dia ny anankiray lehibe ihany koa dia ny haitany tany atsimo. Rehefa maina ny tany, tsy ampy sakafo, tsy maniry ny zavatra. Mahery ny ray tapitrisa any amin'ny tratran'ilay tsy fanjariana sakafo. Araka ny fanazavana, ny ministerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no mitantana sy mandrindra ny tetikasa ary ny BNGRC no mandraikitra ifotony raharaha. Ahitana mpisehatra maro miara-miombona antoka aminy toy ny FAO na ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo sy ny fambolena, ny ADRA Madagascar, ny Croix Rouge Malagasy, ny SAF FJKM, ny CRS Madagascar, ny Care International Madagascar ary ny SAMS. Volan'ny fanjakana azadina ny gouvernement ihany teneniko dia manodididina ny any amin'ny raha resaka famarina ara-tsakafo fotsiny teneniko ara-tsakafo teneniko efa manodididina any amin'ny mihoatra ny 900 tapitrisa anoanya ny vola natokana ho an'izay resaka hoe fividianana voamaina, fividianana vary. Azadiny fa ny mpiara-miombona antoka eto Madagasikara dia manampy ny fitondram-panjakana ny gouvernement. Raha resaka ohatran'ny toy moa raha toy tenena ny supervisionnaire teo dia ny BNGRC no sahalanjany voalohany. Ny mpiara-miombona antoka dia mandray anjara betsaka amin'ilay isa izay nomena ny administration teo ka manao daholo ireo. Ho amafisina ny tolo-tanana ho famatsinan'ny Madagasikara amin'ity taon'ity, tanjona ny itondrana fanampiana sy ny fanjarian-tsakafo an'ireo mponina mila misitraka izany. Maresaka iraisan'ny pirenena ny La Frantsa kosa indray dia misy 5 ireo namony ainy tao Corse noho ny fandalovany andro ratsy mitoetra ny antoerana amin'izao fotoana ny fampitandremana amin'ny loko volomboasary. Fepetrany raisin'ny tompony andraikitra ny fametrahana ny amena no loza voajanahary. Des arbres arrachés. Fa simbana maro no tazana tao Corse tao aorian'ny fandalovany andro ratsy tao anatin'ny andro maro. Isan'izany ny fianjeran'ny aso ny faharavan'ireo trano tamin'ny faritra ny toerana ireo mpiala-tsasatra. Lidina tany an-toerana ary nankahita ireo niarambonana nandritra izany ny ministry ny aditany Frantsay. Nahatra ora iray ny fandalovany andro ratsy tao amin'ity nosy Frantsay ity raha ny fampitam-baovao. Tafakatra 420 kilometatra isan'ora ny tafiotra nentina nandritra izany. Mahery ny 10 ireo mpiala-tsasatra voaterina findra toerana vokatra izany. Fepetra noraisina ankilan'ny fametrahana ireo mpizahan-tany tao amin'ny gymnase tany an-toerana. Miloko volomboasary ho an'ny androany ny fampitandremana mikasika ny loza voajanahary tao Corse. Manentana ireo mponina naraka ny fandaminana napetraka ny tompona andraikitra ho fisorohana ny loza mety iseho. Appelle malgré tout à rester prudent. Izay ihany koa no hoentintsika mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandahana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany ny ankitsim-po ifantoka betsaka mahakasika ny raharaham-pirenena kabeny sy ny fanomanana ny fividianana. Izay anasanana ao hatrany tsy hisaraka aminay veloma tompoko.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruajiv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.